ririna moa no vitatsy natao fa ny mety Madagasikara kosa dia faly miarabanao tsy manotra ny mety fozotry ny vanimpotoana maina sady mangatsika dia ny volana Jiona, Jolay ary Aogositra zany ary voatsitoko anareo ihany koa ny mety fozotry ny volana Septambra 2024 ilay volana mampitatsika makany fahavaratra amin'ny ankapobeny dia ny telo volana Jiona, Jolay, Aogositra no mangatsika indrindra eto Madagasikara satria dia hidana ny maripana ny volana Jiona raha oharina volana May dia mbola hidana ihany ny maripana volana Jolay raha oharina volana Jiona koa voavinavina ary ka mandrisy ty volana Jiona itsatsika ity dia ifanaraka amin'ny tokony isy na afana kely kokoa manerana ny faritra Atsimo andrefana, Androy, Anosy ary Iorombe raha toa ka afana raha oharina amin'ny tokony izy ny amin'ny faritra sisa dia ho an'ny volana Jolay dia mbola voavinavina fa dia afana hatrany raha oharina amin'ny tokony izy manerana ny faritra Analanjorofo, Alotra Mangoro, Atsinanana, Vatovafitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy ary Androy raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony isy na afana kely kokoa ny any faritra sisa dia ho an'ny volana Aogositra dia mbola afana hatrany raha oharina amin'ny tokony izy any faritra Diana, Sava, Sofia ary Analanjorofo raha toa ka afana ifanaraka amin'ny tokony isy na afana kely kokoa ny any faritra sisa dia ho an'ny volana Septambra indray dia afana raha oharina amin'ny tokony izy manerana ny faritra Vatovafitovinany, Atsinanana, Analanjorofo, Diana, Sava, Sofia ary Boyeny ny faritra sisa moa dia ifanaraka amin'ny tokony isy na afana kely kokoa raha ny sahala maripana indray ary mandritra ny telo volana Jiona, Jolay, Aogositra dia voavinavina fa dia afana raha oharina amin'ny tokony isy manerana ny faritra Atsinanana, Analanjorofo, Sava, Diana ary Sofia raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony isy na afana kely kokoa ny any faritra sisa ho an'ny telo volana manaraka indray Jolay, Aogositra, Septambra dia voavinavina fa dia mbola afana hatrany raha oharina amin'ny tokony izy manomboka amin'ny faritra Boyeny dia Sofia, Diana, Sava, Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovafitovinany raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony izy ny maripana na afana kely kokoa ny any faritra sisa raha mahakasika ny rotsakorona indray izay mariaka toy fa ka endrika orana amin'ny tsitapitapy na erika manify nefa mety ho erika matevina ihany koa dia voavinavina fa dia azo rotsakorana ifanaraka amin'ny tokony isy na anatombo kely kokoa manerana ny faritry Melaky, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Amoromania, Hotomatsehatra, Vatovafitovinany, Atsimo Atsinanana dia mifaritra maro amin'ny faritra Iorombe sy Anosy dia ny tapany atsimo mifaritra Atsinanana, Alotra Mangoro ary Analamanga dia ny teriny avaratry ny faritra Menabe raha toa ka azo rotsakorana ifanaraka amin'ny tokony isy na olatsaka kely ny any faritra sisa raha ho an'ny volana Jolay indray dia anatombo ny rotsakorana iny amin'ny tapany atsimo nosy iny raha oharina amin'ny tokony isy izany hoe any faritra Atsimo andrefana, Androy, teriny avaratry ny faritra Anosy ary ny ilany andrefana ny faritra Iorombe raha toa ka tsy ho ampy ny rotsakorana raha oharina amin'ny tokony isy manerana ny motsiraka letra ny ilany atsinanany nosy iny dia miampafaritra Alotra Mangoro sy ny ilany atsinanany faritra hafa ny avoantany ny any faritra sisa moa dia azo rotsakorana ifanaraka amin'ny tokony isy na anatombo kely kokoa raha ho an'ny volana Aogositra indray dia voavinavina fa dia azo rotsakorana ifanaraka amin'ny tokony isy na anatombo kely kokoa manerana ny faritra Sava sy Diana dia Sofia sy Boyeny dia ny tapany avaratry ny faritra Analanjorofo sy Alotra Mangoro dia mitoraka izany koa ny any faritra Androy sy ny faritra maro amin'ny faritra Anosy ary ny tapany atsimo ny faritra Atsimo andrefana ny any faritra sisa moa dia azo rotsakorana ifanaraka amin'ny tokony isy na olatsaka kely dia ho an'ny volana Septambra indray dia voavinavina fa dia tsy ho ampy ny rotsakorana eny amin'ny tendrony avaratry ny nosy izany hoe ny any faritra Sava sy Diana dia ny tapany avaratry ny faritra Sofia sy Analanjorofo dia mitoraka izay ihany koa ny any faritra Menabe dia ny faritra maro amin'ny faritra Melaky sy Atsimo andrefana sy ny faritra Hotomatsehatra, Amoromania ary Vakinakaratra ny faritra sisa moa dia azo rotsakorana ifanaraka amin'ny tokony isy na anatombo kely kokoa raha ny fitambarana rotsakorana indray ary mandritra ny telo volana Jiona, Jolay, Aogositra dia voavinavina fa dia azo rotsakorana ifanaraka amin'ny tokony isy na anatombo kely kokoa iny amin'ny teriny avaratra atsinanany nosy iny mitoraka izany koa ny atao voany andrefana ary ny aty amin'ny teriny atsimo raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony isy na olatsaka kely ny rotsakorana any faritra sisa ary ny telo volana farany Jolay, Aogositra, Septambra dia mbola voavinavina hatrany fa tsy ho ampy ny rotsakorana manerana ny tapany atsimo faritra Sava dia ny tendrony avaratry ny faritra Analanjorofo ary ny tendrony avaratry atsinanany faritra Sofia raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony isy na anatombo kely ny rotsakorana manerana ny faritra avoany andrefana sy voany atsinanany iny dia toraka izany koa ny tendrony Atsimo nosy raha ny faritra sisa moa dia ifanaraka amin'ny tokony isy na olatsaka kely kokoa eto Mamarana ary mety ao Madagasikara dia
raha soanao mba tsy horovidava ririnina fa hoantoky ny soa sy ny tsara mandrakariva mandram-peona tompoko